Niaraba topoko lasy topoko vavy ny lohateniny vaovao. Manome lanja ny mpiasa misehatra amin'ny asa sosialy ny fitondram-panjakana malagasy fanambarana natao minisitra Razakabonahantitra nandritra ny fanamarihana ny andro eran-tany ho an'ny asa sosialy sy ny faharoapolo taonan'ny FPTSD teny Analakely. Mbola nisy tamin'ireo mpiasan'ny SMA amin'ny komina Antananarivo renivohitra androany no nanohy ny fitakiana tsy afa-po tamin'ny karama noraisin'izy ireo. Nandray ny asany androany ny tale jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Anondraka Michel totosa ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny tale teo aloha. Ny any ivelany manohana ny rotanitsaha mpamokatra madinika i Papa François mba hahatonga ny rafitra famokarana sakafo tsy hanavahana n'izana iza afaka miatrika ny zava-misy ary mahomby amin'izay atao ihany koa. Andry Robert ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel malona micro malotra ny vaovao. No mariana androany 7 marsa ny andro eran-tany ho an'ny asa sosialy. Andro nentin'ny sekoly fampiofanana arakasa ho an'ny asa sosialy sy ny fampandrosoana na ny FPTSD nanokafana tamin'ny pomba ofisialy ny faharoapolo taona nijoroan'izy ireo. Nentina ny vahoaka teo anoloany lampamtanana Analakely izay fankalazana izay. Nandritra ny lanonana no nanaovana sy ny fiaraha-miasa amin'ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-sosialy na ny CNAPS ampiroboroboana sy anomezan-danja ny asa mpisehatra amin'ny asa sosialy ary ampivelarana izany amin'ny sehatra asa misy eto Madagasikara. Andray ireo mpianatra avy ao amin'ny FPTSD ny CNAPS mba hianatra asa sy handray andraikitra ao amin'izany tahirim-pirenena izany. Lanonana natrea ministry amin'ny asa ny fahampahananan'asa ary ny asa-panjakana Razakabonahantitra sy ministry mponina sy ny firaisan-kina Fomiendraza Aingo Elizette. Ratsapampianarana iray ao amin'ny sapana sosiolojia hay momba ny fiarahamonina eny amin'ny université Antananarivo moa ny sekoly misana ny fampiofanana arakasa ho amin'ny asa sosialy sy ny fampandrosoana. Manome lanja amin'ny mpiasa misahana ny sosialy ny fitondram-panjakana hoy ny ministra Razakabonahantitra. Anay ministera misahana ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana dia ny fametrahana ny fanomezan-danja ny andraikitra ataony ireo travailleurs social satria dia manandraikitra goavana izy amin'ny fampiroboroboana maha-olona izay fantatritsika fa politika misany andry amin'ny politika ankapobeny fanjakana moa amin'ny andro voalohany izay fampiroboroboana maha-olona izay satria dia anisany manome tantsoka ho an'ireo olona izay marefo anisan'ireo manome tantsoka ary miaino ihany koa andreo olona izay raha ny CNAPS manokana dia misitraka andreo tolotra izay omeny CNAPS manandraikitra goavana ihany koa izy ireo satria miasa ankehitriny manao maka ny tolo-kevitra avy amin'ny olona manerana ny nosy amin'ny fametrahana n'ilay fiahiana ara-sosialy ho an'ireo olona miasa tena. Ny ministra Razakabonahantitra izay narahantsika teo izay fa 20 taona namola volana tanora misahana ny asa sosialy ny sekoly fampiofanana arakasa ho an'ny asa sosialy sy ny fampandrosoana na ny FPTSD. Ny taona 2014 no nijoro teny amin'ny université Antananarivo ity ratsapampianarana iray ao amin'ny sapana sosiolojia hay momba ny fiarahamonina ity. Mandritra ny herintaona amin'ny fankalazana natomboka tamin'ny pomba ofisialy teny Analakely teny amin'ny lampamtanana androany. Fotoana nentin'izy ireo ihany koa nankalaza ny andro eran-tany ao amin'ny asa sosialy. Hetsika maro moa no anehoana izay fankalazana amin'ny faharoapolo taona izay. Misy ny hetsika pedagojika sy ny hetsika siantifika, kulturaly ary ny ara-panatanjahantena arak'izao fanazavany ny italiany sekoly Rakotoarson Andry ny aina Yvon izao. Ny hetsika voalohany aloha zany dia efa nanomboka tamin'ny herinandro miaraka tamin'ny CNAPS teny amin'ny commune rurale Soavina zany tao anatin'ny resaka enquête an'ireo ataontsika hoe travailleurs non salariés any CNAPS zany. Ny mpianatra tao amin'ny taona fahatelo no nanatotosany zany isa teo amin'ny 970 teo zareo na dia teny amin'ny tena toerana nandritra ny 2 andro. Dia aoriana kely eo zany tamin'ny taorinan'ilay fanaovan-tsony teo moa zany dia isy ataontsika hoe 520 mpianatra 520 eo zany ho raisin'ny CNAPS manao stage ao anatin'izay zavatra efa andresan'ny tale général teo zay ao anatin'ny resaka ohatra hoe approche psychosociale ny sokiolona ohatra ireo ataontsika hoe tratran'ny accident de travail sy ataontsika hoe ireo
eo zay ataontsika hoe adhérent ihany koa ao anatin'ny membre ny adhérent zany hoe personnel an'ireny société zay miara-miasa amin'ny CNAPS ireny zany. Dia manaraka an'izay koa isy ny ataontsika hoe atelier pratique en travail social zany ho ataon'ny mpianatra manerana ny Madagasikara. Zay ampanaovana pratika zany ilay métier du travail social. Tafiditra ao anatin'izany le resaka efa teneko teo moa zany le hoe ampiseho zany mpiarabela hoe ahoana zany éducateur spécialisé zany, raha ahoana koa zany assistance sociale zany, ary ny ahoana zany hoe socio-organisation zany. Manampy ny mpiarabelona ihany koa ny mpianatra ao amin'ny FPTSD mandritra izao fankalazana ny 20 taona izao hiatrany nisy talean'ny sekoly. Mpianatra ihany koa ao anatin'izay dia misy rehefa midina any an-toerana dia misy manao travail social na le hoe travaux communautaire azafady na le hoe redevabilité. Zany hoe tsy mahazo fampianarana fotsiny fa manampy ny mpiarabelona ihany koa ao anatin'ilay hoe promotion du bien-être social individuel collectif zany. Dia ao ihany koa misy workshop international karakaraina koa atoato zany fa mbola ho tenenina antsika manaraka eo ihany moa fotoana sy ny zavatra rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia misy araka ny teneniko teo hoe hetsika ara-tsosialy sy pedagogika zany dia misy ataontsika hoe karazana quiz ataon'ny mpianatra, misy ihany koa champion sportif zany ataon'ny mpianatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika efa milamina nanomboka ny alatsinainy ariva ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa ny SMA izay misahana amin'ny fandraofana fako ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra hoy ny PDS Ramanambitana Richard Androany. Voaja ny feptaona nomeny ny tompon'andraikitra taorian'ny hetsika samihafa nataon'ireo mpiasa noho ny fahatarany ny karaman'izy ireo. Mitohy etsekirany ny fanamby apetrany amin'ny fitantanana amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Irosotsoela amin'ny fanamboarana ireo lalana simba ao andrenivohitra tena manahirana amin'ny mpampiasa lalana ny tompon'andraikitra. Fanazavana eto amin'ny filohan'ny délégation manokana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra Ramanambitana Richard. Eto anatrihan'ny vahoaka ny arivo izay miandrandra an'izany filaminana sy fahadiovan'izany dia efa voalamina omaly ny olana teo anivon'ny SMA, efa nandray ny karamany avokoa ny mpiasa rehetrarehetra teo anivon'ny société municipale d'assainissement. Ary ny afatra dia ny commune d'Antananarivo izay lohavan'ny filohan'ny délégation manokana dia efa miazakazaka asetsizy ao anatin'ny feptaona fohy ametrahana ny lamina sy ny rindra eto amin'ny tanàna Antananarivo, tsy amsehatry ny foto-drafitrasa ihany. Efa hitantsika iny zay ny fanarenana ny fahadiovana tamin'ny alalan'ny fandroafana fako tao anatin'ny Dijour. Hiditra indray tsika atoato amin'ny fanarenana ny lalana dia ifakahita eo moa zany tsika amin'izay zavatra izay fa ny fitantanana ny délégation manokana dia ao anatin'ny azakazaka ary iarahana misala tsy ho an'ny tompon'andraikitra eo amin'ny tanàna Antananarivo ihany fa tena ho an'ny vahoaka, ho an'ny mponina tany fotony hatrany anaty tokantrano any anivon'ny fokotany, ao anivon'ny boriboritany. Ka izay zany ny zavatra azo ambara amin'izao fotoana izao. Ny filohan'ny délégation manokana ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra Ramanambitana Richard izay narahantsika teo izay fa mbola nisy moa ireo mpiasa ny SMA nanoho ny fitakiana androany satria nilaza tsy ho afa-po tamin'ny karama noraisin'izy ireo. Tsy mifanaraka tamin'ny fitakiana mifandraisana ny antsasa-karama raha ny fanazavany reto mpiasa ireto. Fa dingana lehibe izorana makany afa-pandrosoana ny Sitram distrika Mandritsara solombavam-bahoaka misy roa amin'ny fifidianana 7 ho avy zao. Azo antoka fa iray ihany ny tanjona dia nisiny ny fivoarana sy ny fandrosoana ty distrika ity raha ny nambarany solotena ny zanaky Mandritsara Bemraika Samdi Hendrix efa niazakazaka ny filazana samihafa ho an'ireo maniry ny ho kandida ao amin'izany distrika izany ankehitriny. Tsy misy ny maharatsy izany saingy irariana ny zoran'izany ao anatin'ny fifaninanana ara-piralaina. Manentana ireo irotsaka vidinina mba hanao lara-pahamehana ny sehatra ny fampandrosoana ny Mandritsara moa ity zanaky Mandritsara ity. Raha hoe ny fahazahoana ny solombavam-bahoaka anankiroa mijanona eny zany ny fomba fijery dia tsy mbola mitonga amin'ny fampandrosoana zay zavatra zay. Ny faniriana amin'izao fahazahoana ny solombavam-bahoaka roa ho an'ny distrikany Mandritsara zao dia ny fampandrosoana. Ka noho izany ny solombavam-bahoaka izay tonga
ary voasafidy ny vahoaka sarotra zany anarana solombavambahoaka ho an'ny distrikany Mandritsara zany de tokony hanana fomba fijery amin'ny fampandrosoana ny Mandritsara, zany hoe mba politika fampandrosoana no entina fa tsy hoe hadilahy politika. Tsy tokony ihany fa mba zay fampandrosoana zay, satria raha député Rasolomanana Bebe Olivier nanana ny hetaheta hitaky hangataka an'izany amin'ny fitondram-panjakana eo Andriamatoa Andrinirana Rajoelina hoe ho atao anankiroa ny solombavambahoaka ny Mandritsara de ny tanjona dere ihany mba hanamora ny fampandrosoana ny distrikany Mandritsara miaraka amin'ny fitondram-panjakana, na eo amin'ny fanaovana lalàna zany na eo amin'ny fametrahana hevitra isan-karazany. Zay zany tena tanjona ka zay zany ny faniriana raha ny vatantenako aloha de miandrandra zay mihitsy amin'ny fahazahoana député anankiroa io hiazakazaka anantena zany fa hiazakazaka ny fampandrosoana ny distrikany Mandritsara. Izay ny any amin'ny distrika Mandritsara fa karazany fiodihana faharoa ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fifidiana solombavambahoaka ho avy eo anaporofony fa mbola izy no manana maoranisa eny anivony antemimera-pirenena. Samy andray anjara amin'ny fifidiana io avokoa mantsy na ny kolektifa na ny firaisan-kina ary samy anao ny ezaka rehetra azahoana izay maro anisa izay. Miakina amin'izay raha teo ny fahamarina toeran'ny filoha sy ny fahafahany manatanteraka ny politika akabe fitondram-panjakana. Mila manova paikady amin'ireo kandida ho atolotra arak'izany ilay vovonana manohana amin'ny filoha satria fifidianana manakaiky vahoaka ny solombavambahoaka. Ny solombavambahoaka mibelo amoron'ny Tsiribiana Erilala Jano. Ho anay député mbola am-perinasa aloha de mbola vonona niaraka amin'ny filoham-pirenena ary de mbola vonona ny haka amin'izany maro anisa eo anivon'ny Assemblée nationale zay. Fifidianana ifotony io fifidianana manakaiky vahoaka zay moa le antsoina hoe élection proximité. Tandremo koa fa tsy voatery hoe raha vao candidat miaraka amin'ny atolotry ny vovonana ianao de tsy maintsy ho lany fa apetraka amin'zareo ny fahindrena sy ny famakafakana fa ireo moa tsy ho atoro voanjo ho adina ka halalan'ny mahavoravina hahifika fa misy ny olany, misy mety misy koa ny tsy olany satria ny tany demokrasia tsika fa raha tamin'ny 2019 ny latsanay no 420 zay ny nalany tao anatin'ny RD raha ka toka hoe raika amin'ny 50 ny député misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ity Madagasikara ty nahazo maro anisa ihany zany fa raha ny fijeriko azy de nahafapo ana le 420 satria tany amin'ny Castim zany mety nisy erreur de eo koa moa zany misy koa mila fitandremana koa satria ka raha hitany tsara tanàna zao ny olona nahazo ny mandat IRD avy aty hody ihany de tonga de nitofirin'olona tsy fantatra moa na dahaly no nitifitra anazy na le adversaire politique de zay koa zany any tanana le zay candidat nahazo mandat atolotry ny vovonana de mila mailo foana zany ianao mila mitandrina satria politika ny atao io tsy fanoso menaka zany. Ny tontolo eny ambanivohitra natao androany teny Anosy ny famindram-pitantanana teo amin'ny Andriamatoa. Andriamanalina Rarinjatovo feno Manatsota le jeneraly ny fambolena teo aloha asy Andriamatoa le Zomatsiry Andriamatola tale jeneraly ny fiompiana teo aloha tamin'ny Andriamatoa Anondraka Michel tale jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana vaovao. Lanonana natrea ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratoyard John Suzulin. Kolotsaina amin'ny raharaham-panjakana tokony ananana ary dingana tsy maintsy lalovana fifandimbiasa pahefana ka tokony vonona amin'izany hatrany ireo tompon'andraikitra mifandimby ho ny ministra. Nanometoky ny talie general Rola teo aloha fa vonona ifanimetanana sy iara-miasa amin'ny talie vaovao izy ireo. Ho amin'ny talie general ny fambolena sy ny fiompiana voatendry kosa Anondraka Michel vonona izy andray andraikitra amin'ny fampandrosoana amin'ny asa famokarana nakin'ny fitondram-panjakana taminy. Fa nampivoatra ny famokarana teny ambanivohitra nandritra ny 20 taona anjoro
voalohany ny fikambanana lanja miakatra, fikambanana ny kendry manokana ny anatsara, ny farim-piveloma mitatsa-pikambana ao aminy amin'ny alalan'ny fikarohana samihafa entina ampivoarana ny famokaran'izy ireo. Fianakaviana vitsy tany am-piandohana ny taona 13 no nivondrona tao amin'ny lanja miakatra ankehitriny. Efa manantika ny 4,000 isa ny fianakaviana mivondrona ao amin'izany fikambanan'izany ary ahitana azy ireo avokoa ny faritra rehetra eto amin'Nosy. Ny voa ny famokarana tsy ampiasana tary simika na ny bio ny lanja miakatra nandritra izy 20 taona izay. Nanatsara ny fidiram-bola ny fianakaviana mpikambana ny fampiarana izany tamin'ny alalan'ny famokarana sy fampiasana ny zezika kakana. Fanazavany ny mpanorona sady mpitarika ny lanja miakatra Ranay Varson Bazile na Ipapa Bio. Zavatra nataonay aloha dia matetika tsinona ny olona miditra ao anatin'ny lanja miakatra dia mpamboly. Dia niezaka zahay resaka io zezika kankana io. Ary mpamboly tsy manana zezika tsy mpamboly. Satria ny zezika dia sakafon'ny tany. Ka raha tany ratsy sakafo dia ratsy koa ny famokarana eo aminy. Dia ny mpikambana ao amin'ny lanja miakatra dia miompy kankana daholo tompoko. Ary be dia be ny mpiompy kankana eto Madagasikara. Tsy laviny zany. Fa hafa tanteraka ny fiompiana kankana ao amin'ny lanja miakatra sy izay olona nandalo fiofanana tao amin'ny Papa Bio. Satria amin'izao fotoana izao ny zezika vokarinay amin'ny teknika ao aminay fa mba mavita zavatra tsy azo ny saina eritreretina ny olona izay tsy eritreretinareo fa misy zavatra goavana. Ka ny zezika vokarinay amin'ny teknika fiompiana kankana ao aminay tompoko dia zezika tena raha resaka singa ao anatiny zany dia tena avo dia avo. Nanova ny vokatra miakatra izay taharon'ny zezika kakana azo avy amin'ny teknika no voizan'ny lanja miakatra izay fohy hatrany Ranay Varson Bazile na Ipapa Bio. Zany le nahitanay any hoe ketsa 2 andro zavatra tsy azo ny saina. Raha manetsy zay afaka 2 andro manetsy merina ny andro efa 10 ny zanavary. Zavatra tsy fahita zany. Ka tsy mbola nisy navitan'izany. Fotobary dia ny misy mahatratra 500 mahery. Ary ny 10 taona isaky ny hektara zany dinganina. Misy mpikambana ao amin'ny lanja miakatra zao any Mahabo tamin'ny taona 2023 teo. Indimy nampakatra vary izy amin'ny toerana ray. Goavana zany. Tsy mbola nisy navitan'izany fa ny mpikambana lanja miakatra navitan'izany. Ny filohan'ny lanja miakatra Ranay Varson Bazile izay na raha antsika teo izay fa nampahafantarina androany teny Antaninarenina ireo paikady andresen-dahatra sy ampiofanana ireo tantsaha ampiasa mitetikasa matsilo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo andavanandro. Tetikasa mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary indrindra ny fiarovana ny harena voajanahary. Misy fiantraikany amin'ny famokarana na amin'ny sehatra ny fambolena ny fiompiana ary ny jony sy ny sisa mantsy ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary manana andraikitra lehibe amin'ny ady atao amin'izany ny tantsaha mpamokatra. Nojerena tamin'izany ireo teknika sy fanaparitahana ireo paikady ary ny fametrahana lalàna mifehy amin'ny famokarana. Ny filohan'ny fivolonambe ny tantsaha malagasy Maefa Erinantenaina. Ny tena zava-dehibe moa zany dia le hoe famokarana matsilo. Zany hoe miatrika ny tontolo iainana, miady amin'ny fiovan'ny toetrandro ary miaro ny zavaboary sy ny harena voajanahary eto Madagasikara. Ja, mazava ho azy araka ny resahako teo misy fomba fanao ataon'ny mpamokatra na tantsaha zany mizavatra tsy mety. Dia miezaka ny eo anivon'ny ministera sy ny vondron'ny tantsaha hialan'ny tantsaha amin'izay tsikelikely. Ary zay eo anivon'ny vondron'ny tantsaha dia efa mampiofana mihitsy ny mpikambana ao anatiny hoe zao ny fomba hialana amin'io. Satria ny tantsaha koa marina fa hoe izy koa mampiasa an'ireny fa izy koa manao fikarohana. Dia ireny fikarohana ataon'ny tantsaha atigasy ozy tsika ampiarahana amin'ny fikarohana ataon'ny vondrona sy ireny mpikaroka eo anivon'ny fikarohana ireny izay le hoe fanatsarana iarahana manao. Dia ialana tsikelikely zany ireny fampiasana ny produit simika zay tena manimba ny tontolo iainana ireny. Efa miatsara ny toe-pahasalaman'ireo mpanjono ny entina tany amin'ny toeram-pitsaboana tratra amin'ny fanapoizinana ara-tsakafo vokatry ny fihinanana trondro misy poizina tany Tôlanaro tamin'ny herinandro lasa teo. Mitatitra amin'ny vaovao tefim-bola Alain.
Efa mahazo ny fitsaboana sahazazy ireo amirala mianaka nahiditra hopitaly ny sabotsy lasa teo noho ny finanana botana fantatra amin'ny anaram-bahiny hoe poisson ballon. Mpanjony 7 mirala mianaka izy ireo no avy ny andrika ka nitony io karazana io teo akaiky ny Serana Tsambony eo ala. Lehilahy iray tokony 80 taona niaraka tamin'izy ireo no maty tsy tradrano teo eo raha avy ninana ity ity. Mbola afaka nentina teny amin'ny hopitaly kosa ireo naman'ny ambiny ny sabotsy maraina de maty ny iray tamin'izy ireo na de fa natao aza ny alanenina rehetra. Raha ny vaovao ray farany de efa nisy tamin'izy ireo nefa nivoaka ny hopitaly satria efa tsy atahorana intsony ny aina fa mbola misy kosa ireo mila fanaraha-maso izany fahasalamana izany. Nilaza moa zareo atao amin'ny hopitaly Benambonato karazana tsy azo hoanina mandavataona ny botana ary tokony ho fantatry ny rehetra izany. Docteur Felisa Salay. Karazana fia na trondro misy poizina izay tenen'ny ministeran'ny Jono hatrany ampatsiahiviny fa hoe fia tsy tokony ho sakafoanina mihitsy. Raha misy trondro na karazana trondro mety hoe arakaraka ilay fotoana tsy azo sakafoanina dia arahintsika arakarak'izay. Ity tranga teny Ambinanibe dia nitondra fahafatesana ho ana olona ao anatin'ny fianakaviana iray. Ny marary tonga tety amin'ny hopitaly aloha-tany dia voaray an-tanana Soamantsara. Zay ny vaovao azo apitaina Tefimbolalay Radio Laf Fort Dauphin ho an'ny Radio Don Bosco. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirana isika. Ajao ireo tantsaha-mpamokatra madinika ny vehivavy sy ny tanora fa izy ireo no hery manosika amin'ny hoavy. Izay no afatra nampitainy Papa François ho an'ny andeha amin'ny favalo amin'ny famelabelaran-kevitra ho an'ny fionambe eran-tany momba ny tontolo eny ambanivohitra. Fionambe nanomboka androany hatramin'ny 12 Mars ho avy izao, tanterahana any amin'ny firenena Baska Espanol. Manohana an'ireo mpamokatra madinika i Papa François mba hahatonga ny rafitra famokarana sakafo tsy hanavahana ny zanaiza afaka miatrika ny zavamisy ary mahomby amin'izay atao. Malahelo anefa amin'ny Papa fa hiara amin'ny fahantrana ary tsy manana ny fanararoatra tokony ho azy izy ireo. Notsindriny ny Papa François akoatr'izay ny fivoarana misy amin'ny fanafoanana ny hanoanana, ny fampihenana, ny tsy fitoviana, ny fiarovana sy ny fitsimbinana ny tany iainantsika. Loahevitra amin'ity vela-kevitra ho an'ny fionambe eran-tany ho an'ny tontolo eny ambanivohitra ity moa ny hoe famokarana tantanam-pianakaviana faharetana ho an'ny planeta. Mikendry niaka amin'ny fiapitokiasana fahatelo itantanana ny Inde ny Prime Ministre Narendra Modi nanomboka amin'ny fampielezan-keviny ho an'ny fifidiana solombavam-bahoaka amin'ny volana avrily ho avy izao ny antoko misy azy. Manana tombony ity atoko ity manoloana ny atoko mpanohatra any Inde. Atoko mpanohatra ivery mpanara-baovao politika ho marifiany manoloana ny tsy fahafahan'izy ireo mihetsika amin'ny famerana ny fisehoana amin'ny haino vaky jery. Mpifidy hatrany amin'ny 7,700 tapitrisa moa no andatsabato mandritra ny 470 andro any Inde amin'ny volana avrily io. Manamtanana ny any Gaza mosary miaina anatin'ny tsy fanjari-tsakafo ny 100,900 any atoerana amin'izao fotoana izao. Izay no nambaran'ny sekretera-panjakana Amerikanina Anthony Blinken. Manomboka amitsikera ny fihetsiky ny Israeliana i Etats-Unis ankehitriny. Israel izay efa manomana fanafiana goavana miandra faindray amin'izao fotoana izao. Mitohy hatrany moa ny fanelanelanana ikaroam-baolana any Doha, Qatar. Makasitraka no ampiaino nanaraka ny fotoana mivavao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sapana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoro maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.